aza donona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ry magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier. Socavitre en Outapenap, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Socavitre en Outapenap, 020 22 682 28 033 11 256 63. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao akatoko ny fety zao. Tadidio fa misy ny garantie ce service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Socavitre, Yarif Center, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Nahintsy ny antoko malagasy maramiaingy raha nilaza fa tsy mangarahara arahina hitarika amin'ny fisavotahan'ny fomba fanomanana ny fividianana loholona. Nanipika mazava ihany koa ny anjara ndraiky ny seni amin'izay mety ho tsy fatombombana ny fividianana. Nanamafy hatrany ny fijoroan'izy ireo amin'ny fanovana ny fomba am'mpanao politika izay efa nahavoa ny firenena hatramin'izay ny antoko MMM. Marika Ravalomanana nanakihana mafy ny fitondram-panjakana ho tsy mahay mitondra firenena ary variana fotsiny vezivezy mandany vola ny ivelany. Hiala ao anatin'ny gouvernementar ve ny TIM sa mbola noho ny fiara-mitantana amin'ny HVM sy ny MTS. Matoa andatsoratry Zora Kotondrina. Mbola ny iray pafolo ny asa no vita amin'ny fanomanana ny fandraisana ny fianambean'ny tapon'ireo firenena amin'ny teny frantsay ny volana novambra 2024. Etsekilan'izay izy fandraisana mpiasa 500 antoka ny filaminana amin'ny fotoana io. Nirehatra ny efatra tamin'ireo fitaovam-pamokarana herinaratra ny orinasa Henri Fraise eny Ambohimanambola tsy fantatra ny antony fipoahana hiteraka fikorotanana amin'ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo izany. Any France, folo andro teo aorianan'ny fifampidiniana sy fifandresen-dahatra any Bourget mikasika ny fihaonana COP21 andrasana hatramin'ny zoma izao ny tetikasa sy ny marimaritra iraisana eo amin'ny firenena 120 any Syrie, ny ampy fitaovana an-dranomasina na sous-marin, ny fitaovana ampiasain'ny Rosia any toerana manomboka omaly. Ny atsipirian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Manatsoana ny Matianina araigo eo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sèvres sy Sharp. Tsy adonona ihany koa ny four na micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Aza donona fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ry magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier. Découvrez
Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Média Consulting vous présente Herbert Léonard en concert à Madagascar le jeudi 10 décembre à 19h30 au Carlton à Nice et le samedi 12 décembre à 18h au Palais des Sports. En guest, Bernard Sova. Billets et réservations en vente chez Média Consulting en Courtland, Super Music et IFM Analake, Jumbo Score, sponsor officiel DHL, sponsor GSI Tech, Triangle Immobilier, partenaire Hôtel Colbert, partenaire Média, Cool TV. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 24 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant 2 semaines. Canal+. Plein azafady io dia feno koreto. Oh chérie, tena ilaina tokoa ve zany? Ie. Inona ny azoko anampiana hatramin'isia azafady? Anao réserve kely afa sao dia lany latany teny an-dalana. Ramsia, aza manahy ianao fa ny Jovena no manana station betsaka indrindra eto Madagasikara. 20 zao ny isany manerana ny nosy. Ary angaza ihany, mitsitsy sady be matanjaka amin'ny moteranao miaraka amin'ny premium Jovena izay ahafahanao mandeha lavidavitra. Soavaty e, amin'ny manaraka indray. Tsy efa niteny anao aho fa mahazo batoko tsara ny Jovena tsika. Mahazo tombony rehetra miaraka amin'ny Jovena. Jovena, le plein d'énergie. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenac, Socavitre, très sincèrement à votre service. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. Benjero atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Ahitana ireo fitaovana elektrônika maro toy ny bafle, subwoofer, TV LED sy ny maro hafa. Maro azo hisafidianana tsara ihany koa ny réfrigérateur sy ny congélateur na amin'ny lokony izany na amin'ny habehany toy izany koa ny refroidisseur. Ventilateur, climatiseur, chauffe-eau électrique, hitanao eto
magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna daholo zany rehetra zany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Ary arao tany koa amin'izao kadikiny fety izao ireo petit électroménager, ny rice cooker, micro-ondes, ny four électrique natao ho zakany fa efa amin'ny vidiny rehetra. Toy izany koa ny lampe chargeable sy ny groupe électrogène arak'izay safidinao. Fa tsy azo adonoina ireo machine à coudre maro karazana mitondra ny marika Avelente, Saint-Georges Vista nefa ny amin'ny vidiny mora tokoa. Tongavana mitsifika magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa ho afa-po tanteraka ianao na amin'ny vidiny entana na amin'ny kalitaony ary indrindra fa amin'ny fandraisana. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV. Manasanao am-panajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia mitondra ny fialantsiny ho anao any tokantrano any no ny fahatapahany fandraisana ny Kolo TV FM amin'izao takariva izao, vokatry ny fahatapahany herinaratra sy ny faharatsy ny toetry ny andro. Fa ety am-piandohana dia ny lafin'ny politika no isatarantsika ny fampahalalam-baovao. Na itsy ny atoko malagasy miaramiainga androany nanoloana ny mpanao gazety ranon-javamisy ankehitriny dia tsy mangarahara ary ahina hitarika amin'ny fisavoritana ny fomba hikarakarana ny fifidianana ary mila ahitsy araka ny sosika hevitry ny hery politika samihafa sy ny vondrona politika maro. Nanipika mazava koa ny anjara andraikitry ny seny amin'izay mety tsy ho fahatombarana ny fifidianana sy ny vokatrizay ity antoko politika ity androany. Tamin'ity androany ity ihany koa moa no nampahafantarana izy ireo tamin'ny fomba ofisialy ny loha lisitra sy ny lisitra tarihan'ny kandida senatery eto amin'ny faritany Antananarivo fanadihadiana. Ankoatra ny fiarahamonim-pirenena samihafa toy ny KMF Knoe, ny CFAFI, ireo antoko politika samihafa sy ny kandida aloolona samihafa izay efa nanipika ny tokony hijerena ny fikarakarana ny fifidianana ankehitriny. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny antoko malagasy miaramiainga izay nanolotra ny kandida aloolona avy amin'ny antoko androany teny amin'ny foibe ny toerany. Misy ny teritery ary tsy mangarahara ny fikarakarana ny fifidianana fa nirenan-kolaka ireo mpifidy vaventy hifidy kandida mpanjakana ny fametrahany io borao fandatsaham-bato iray isaky ny kominina io. Nilaza ny seny raha nanontanian'ity antoko ity fa fanomanana efa vonona tao io no tohizan'izy ireo fotsiny. Ka raha nohy fotsiny ianareo amin'ny senia dia tsisy antony zany natongavanareo teo. Tsy misy antony. Fa eto amin'ity firenena ity zany izay zavatra ratsy rehetrarehetra rehefa dia tohizana. Fa ny zavatra tsara izay lazainy rehetra na ny mpanao politika na ny société civile na ny olon-tsotra rehetrarehetra dia tsy misy ao anatiny eo ary tsy misy efa fanohizana fotsiny io. Ka misintona ny sain'ny seny faraparany zay hoe ho tompona andraikitra ianareo miaraka amin'io fanjakana io ny siny ny korotana eto amin'ity firenena ity. Ary amin'ity kosa angambany okotsika tsy alokaloka ambadiky ny amnistia sy ny rehetrarehetra ho an'izay olona nanakorotana firenena fa aloha mba ho mpiarina aminy amin'izay ny lalàna izay tokony hiantra aminy satria izy ny rangory fototry ny afo manimba n'ity firenena ity. Fa sao na vao mieritreritra na mpitondra fanjakana na tompona andraikitra amin'ny institution rehetrarehetra any fa hoe ataontsika aloha izay ataontsika dia anangana FFM mandraitsika eo dia hanao amnistia ho an'izay tonga eo. Tsy izany intsony dia ndava mivoaka malagasy fa ianareo izay manapotika an'ity firenena ity dia ho tompona andraikitra amin'ny hoaviny. Ahoana no ahafahantsika milaza fa mangarahara ny fifidianana ho atrehany eo. Mazava ho azy zany efa mandeha ny teritery amin'izao fotoana izao. Za efa be ny tanàna intelo metona fantatro ny toe-tsaina ary zay no natonga anay nijoro ary tsisy mamenatra azy zany. Zany nijoroako tamin'ny tolom-bahoaka teto satria raha nitondra teo ny arema dia efa neriterenao drone nahazo. Tondra teo ny tim fa neriterenao drone mahazo.
ary za samyjoro a eo anivon'ireo be ny tanàna eran'ny Madagasikara fa rehefa izay ny andraikitra ny ministera ny fitsinjaram-pahefana asivy mijoro na anankiray raha afaka miteny hoe noterenay izy a tamin'ny safidy tokony ataony a satria aminay a zay ny antony tolona natao tao amin'ny firenena fa tsy hoe anao mpitaribaty vilambava akoriny a dia rehefa mahazo toerana dia miova ny toe-tsaina ao anatiny eo ary zay mbola vonona amin'izay mbola vonona zay raha mbola toe-tsaina ohatr'izany foana ny zavatra atao eto. Arak'izany mijoro anova izany toe-tsaina omena vahana eto amin'ny firenena izany ity antoko ity ary mandray anjara amin'ny fifidianana mba ahafahana miteny sy mitondra ny anjara biriky amin'ny fanovana. Nampahafantarina androany ireo kandida malagasy miara-miainga izy ireo izay nanipika fa efa niomana ary nivonona tamin'ny andraikitra noraisina amin'ny lafiny maro. Betsaka ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena, eto amin'ity firenentsika ity. Na eo amin'ny fanaovana ny lalàna zany na eo amin'ny fanajana ny fanatanterahana lalàna zany na raha hitanisa zany amintsika mety rapitsy maraintsika mbola iresaka eto ihany hoe mbola zao koa mbola tsy mety, zao koa mbola tsy mety. Fa noho ny fahatsapana indrindra izany zavatra tsy mety zany, zany zavatra tsy mandeha amin'lohany zany dia hoe alao raha hijoro amin'izay, alao handray andraikitra, alao jerevana hoe aiza ho aiza ny hoentina ahafahana mitondra anjara biriky. Zay dia miteny zany ho an'ireo rafim-panjakana izay mpanao lalàna na ny solombavamboaka zany na ny anterimera izay vao hatsangana fa vonona ny fametanana tokoa zany amin'ireo lalàna tolo-dalàna izay hoentiny na iza fa rehefa hita fa mahasoa ny firenena entina hampandroso ny firenena fa tsy entina akory hampandroso sokajin'olona na antokon'olona na zavatra ohatr'izany. Izay koa dia mijoro anohy ny asa izay efa nataon'ny malagasy miara-miainga izay efa nanolotra lalàna fantatra loatra azy fa efa nanolotra lalàna izay efa maromaro izy eo ary efa be da be koa ny tolo-dalàna efa voninao azonay hoentina ho atolotra hodinihana anivon'ireo antenimera anankiroantsika ireo. Manoloana izany miantso amin'ny fihainoan'ny mpifidy vaventy ny feon'ny fieritreretany ny filoha nasionaly ity antoko ity tsy tokony ho sakana amin'ny safidy ny teritery sy ny tsindry samihafa fa manjoa azy ireo ankehitriny. Miantso ny mpifidy rehetra irahina sy anana fahasahiana hijoro amin'ny antony ny fidianan'ny vahoaka azy ity antoko ity. Fantatritsika tsara fa zay tsy firaisan-kina sy indrindra zay fahatahorana sy fampitahorana izay ihany na tonga ny tsy fampandrosoana teto amin'ity firenena ity. Ny aina an'izany tsika ary ny aina mbola ny aina amin'izany hatramin'izao kanefa ny fahasahintsika indrindra tsika eto amin'ny fahakitanana Antananarivo mampatsiahy anareo ahako misy namana mbola be ny tanàna tamin'ireny ny zavatra natao atsika tamin'ny 9 sy 10 arivo tao amin'ny coupole tao amin'ny ministera ny atitany ny fampitahorana atsika tamin'izay fotoana izay ary nylazana tamintsika fa hoe tsy maintsy zao zao no tsy maintsy ataonareo be ny tanàna eto amin'ny fahakitanana Antananarivo novoriana ataotsika tadionareo fa nitsangana tamin'izay ary namana be ny tanànareo raha misy maheno izy ary nilaza tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tamin'izany fa vahoaka no nifidy atsika ary tombontsoa am-bahoaka no manosika atsika fa tsy baiko avy amina mpiasa-panjakana izay misarangotra amin'ny toerany fotsiny. Natao ohatra ianareo menimenina tamin'ireny nefa ny tantara na merariny atsika satria ren'olon'ireny dia ny fafany tantara teo amin'ny fitantanana ny firenentsika. Ka mino somana tena fa amin'ity tsy ianareo indray no amerina ny ren'olon'ireny eo amin'ny fitantanana ny firenentsika ary anapotika indray mandeha nyity firenena ity. Andro faharoa amin'ny fampielezan-kevitry ny fifidianana loholona nampahafantatra ny lisitra natolo ny malagasy miara-miainga androany teny amin'ny foibe toerany teny ankirana raha tsy hoarana Andry Malala fanomezan-tsony no mitarika ny lisitra ho an'ny faritany Antananarivo manohana kandida manerana ny faritany 9 ny antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ny vondrona Armada any Mahajanga manohana ny lisitra mapara ity antoko ity ho an'ny faritan'ny Tomasina sy ny faritan'ny Fianarantsoa manohana ny lisitra mapara ihany koa ny MMM manohana ny lisitra tsy miankina miaraka amin'ny senatera Kaleta kosa ny malagasy miara-miainga ny Tulear ary manohana ny Prime Ministra Omer Berzika any amin'ny faritany Antsiranana.
Hijanona eo amin'izay maresaka politika izay hatrany isika ato anatin'ity fanadihadiana ity hiala ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo ny antoko tim io no lojika ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany anala ny olony rehetra ao anatin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ity filoham-pirenena teo aloha ity raha toa ka arahanasa ny teninambarany izay nanipika mazava fa tsy misy mahay mitondra firenena izy eto Madagasikara ary tsy manana paikady mazava ihany koa ampandrosoana ny firenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa lany andro mivezivezy fotsiny any ivelan'ny zava-misy anefa efa orotaona izao dia mifikitra mafy ao anatin'ny gouvernemanta Ravelonarivo ny ekipan'ny Marc Ravalomanana rahantsika ny andindininy mahakasika izay atao anatin'ny matonda tsoratra Izora Kotondrina. Nampafantatra ny kandida senatera avy amin'ny antoko tim ihany koa ity atokon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity androany. Navesatra ny fitsikirana nataony manoloana ny fitondrana Rajaonarimampianina. Nambarany tamin'izany fa tsisy mahay mitondra firenena izany eto amintsika eto fa variana mivezivezy fotsiny mandany vola any ivelany nefa tsy manana paikady hitondrana ny firenena akory. Taitra amin'ny mpanara-baovao manoloana izany ny zava-misy ankehitriny miara mitantana ny firenena ihany ny tim sy ny SVM ary miara mandray ny fanapahan-kevitra hitondrana ny firenena miainga avy amin'ny gouvernemanta. Manino ny Marc Ravalomanana raha manala ny ministra tim maromaro ao anatin'ny gouvernemanta izay ambarany fa tsy mahay mitondra firenena. Tsy voalohany Marc Ravalomanana no re amin'ny fomba fiteny tahaka izao manakiana ny fitondrana ankehitriny nefa tsy mahasana dia manala ministra iray ao anatin'ny gouvernemanta aza. Mangony fotsiny ireo taletsotra, tale jeneraly ary sekretera jeneraly samihafa avy amin'ny antoko tim miparitaka any amin'ny ministera rehetra any. Mbola maro ihany koa ny olon'ny tim no mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny Repoblika. Misy aza tanakavanan'ny Ravalomanana manolo-tsaina mivantana ny Prime Ministra ankehitriny. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny olon'ny tim sy ny olon'ny MTS ary ny olon'ny SVM no mitondra ny firenena ary samy tompona andraikitra amin'ny zava-misy ankehitriny avokoa izy rehetra ireo. Raha mety ny fomba fitondrana ankehitriny tompona andraikitra izy ireo ary raha tsy mety dia mbola tompona andraikitra ihany koa izy ireo. Inona moa ny vokatra manokana mivaingana sy miavaka avy amin'ny ministera tantanan'ny tim toy ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny varotra? Mahagaga ihany araka izany ity fomba fitenin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay manenjika ny fitondrana izay ilomanosany sy fen'ny olony antokony ity. Tamin'ny fifidianana député sy ny fifidianana communal nefa nanao vava manebaka sy manaratsy fitondrana Marc Ravalomanana nefa mijanona ao anatin'ny fitondrana ihany, mitsetitra ao anatin'ny fitondrana ihany ary miady ny ahazo ministera hatramin'ny Prime Ministre aza. Ny fomba fanao politika tahaka izany izay efa nampidikizo an'ity firenena ity. Andrasana izany izao ny fanapahan-kevitry ny antoko tim hoe hiala tanteraka ao anatin'ny fitondrana ankehitriny ve Marc Ravalomanana sy ny ekipany taorian'ny vava izay nataony androany sa tsy anakambo fa hijanonao ihany. Raha ilaza indray ny antoko tim fa efa nitondra soso-kevitra tao anatin'ny gouvernemanta amin'ny alalan'ireo ministra ireo fa tsy nisy ny aino ka mahatonga ny firenena ho tahaka izao dia mahavariana ny antony tsy nialan'ireo ministra tim maromaro hatramin'izay. Raha mbola ampijanona ny ekipany ao anatin'ny gouvernemanta i Marc Ravalomanana taorian'ny teniny androany mazava fa sinema fotsiny ny fanakianana izay nataony. Fa mbola manga ny lanitra eo amin'ny tim sy ny SVM ary mitovy ny tady ny kangan'izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay fanehoan-kevitra politika nitondrana fanakianana mafy ho an'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay moa dia nilaza ny ambarany fa atsonjay miatra aminy amin'ny fangejana ny kotiny sy ny volany ihany koa i Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity. Eo amin'ireo maresaka eo amin'ny sehatry ny diplomasia kosa indray dia volana sisa no isaina tsy higadona ny fionam-beatapon'ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny sommet de la francophonie izay atao eto Madagasikara. Momba ireo fiara-miasa amin'ny fampiatranona ny fionam-ben'ny firenena amin'ny teny frantsay ny soko mangina ary efa matipaika avokoa amin'izao fotoana izao ny fiara-miasa amin'ireo orinasa vaventy, mpandraharaha ara-tsolika, ara-pifandraisana sy ny banky sy ny sisa. Momba ny fitandronan'ny fandriampahalemana olona hatramin'ny 500,000 no raisina hiasa sy hiantoka izany. Tafiditra ao anatin'izay ny mpiambina, ny arifenitra, ireo hôtesse sy ny agent de liaison samihafa. Il y a la sécurité. Nous avons une équipe donc de personnel spécialisé au niveau de la sécurité qui sont soit des gendarmes. Momba ny fitandronan'ny filaminana manana ekipa matianina amin'izany izahay, ny gendarmerie-pirenena, ny police-pirenena, ny sampana mpamonjy voiny. Efa misy ihany koa ny ekipa mpitsabo handray an-tanana ireo mpizaika ao amin'ny hôpitaly manara-penitra Andotapenaka. Parce que ce sera donc l'hôpital dédié au sommet de la francophonie. Au total, nous allons
raha tambatra eo amin'ny 500 eo ireo mpiasa vaovao raisinay ary asa vonjy-maika mandritra ireo andro fivoriana ireo. Akoatra ireo ny avy eo amin'ny tafika malagasy ary ireo amin'ny arofenitra isan-karazany, ny mpandray vahiny, ny mpibata entana sy ny sisa. Mikasika ny fotodrafitrasa kosa mandeha miadana ny asa fananganana etsy Andotapenaka. Tsy mbola misy fototra na rindrina miangana eny an-toerana raha toka eo no hananganana ny efitrano lehibe hivoriana antsoina hoe village de la francophonie. Tsy ho tratra kosa ny fanitarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato ary iaina amin'ny zava-misy ny fiaramanidina hitondra ireo vahiny. Ary izay zava-bita amin'ny fotoanan'ny francophonie dia azo ianterana hitsenantsika ny vahiny. Miaraka amin'ireo roplanina izay efa zaka tonga tiantsika, dia hisy toerana tsy maintsy atokana ho an'ireo roplanina izay mitondra an'ireo filoham-pirenena sy filohana gouvernemanta tonga tiantsika. Io izany dia ho tanteraka soamantsara. Ampiatrano vahiny hatrany amin'ny 3 isy Madagasikara amin'ny fihaonana an-tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay ny volana novambra 2024. Ny 500 amin'ireo no horaisiny mpikarakara ny tanana feno ny fampiatranoana ary ireo hotely lehibe sy raitra efa manana kintana maromaro eto an-drenivohitra no homanina amin'izany. Voatonona manokana ny kintana 5 eny Ivato izay ahitana efitrano lehibe raika amin'ny 300. Ho an'ireo delegasiona ambony kosa izay manodidina ny 500 sy 2,000 eo azo tombony ireo hotely lehibe fivahinianana manodidina ny renivohitra. Delegasiona miisa 770 avy any ivelany miampy eto Madagasikara, izany hoe delegasiona 20 no hiatrika io fivoriam-be io. Ankoatra ny fampiantranoana, iantohana ihany koa ny fivezivezen'ireo delegasiona ireo eto an-toerana ary olona 5 eo isaky ny delegasiona no manana izay fiantohana manokana izay, izany hoe olona manodidina ny 400 eo. Ialana tsiny moa ny fifandosona teo amin'ny sary fa izay no mahakasika iny vaovao iny fa lafim-baovao hafa kosa indray momba ny famatsiana herinaratra eto an-drenivohitra dia nirehitra ny tompam-pamokarana herinaratra eny Ambohimanambola eny ary miisa 4 ireo milina maina nandritra izany any orinasa Henri Fraise io arivo io tokony ho tamin'ny 5 ora sy sasany. Tsy fantatra mazava izay tena antony fipoahana sy ny firehetana izay vokany fa isy ny fahatapanjiro androany alina raha ny fanazavana. Efa miresaka izay fahatapahan-jiro izay sika fa dia mbola hialana tsiny indray ny fahatapahany herinaratra ety amin'ny Foibe toerany Kolo TV. Amin'izao takariva izao dia tonga eto ny solitenany departementan'ny serasera ny orinasa Jirama iresaka indrindra mahakasika izay fahamaizana teny amin'ny centrale thermique teny Ambohimanambola izay. Andriamatoa Randriana Arson feno avy amin'ny seraserany orinasa Jirama. Miaraba tompoko. Miarabanao. Dia miaraba ampieno anko. Fanontaniana voalohany avy hatrany hoe azonao tantaraina na hoe fitinina foive hoe inona marina ilay tena nitranga teny Ambohimanambola? Mahay tokoa zany nisehoana firetana zany ny Foibe famokarana herinaratra eny Ambohimanambola. Any Henri Fraise tamin'ny 5 sasany ariva teo. Io firetana io dia tsy hoe ny Foibe famokarana Ray Manontolo zany no nirehatra fa ampahana milina vitsy tao amin'io Foibe famokarana io, 4 zany izy teo. Vokatra izay fahamaizan'izay zany dia misy fiantraikany zany izy io amin'ny famatsiana herinaratra eto Tambazotra Iraisana Antananarivo satria amintsika miteny zao zany amin'izao zany ny fotoana mabetsaka ny mpampiasa herinaratra, izany hoe manomboka eo amin'ny amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 alina eo. Vokatra izay firetana izay zany dia tsy ampy eo amin'ny 8 mégawatt eo zany ny tanjaky ny herinaratra tsy nzaraina eto amin'ny Tambazotra Iraisana Antananarivo. Marihana araka ny voalazako teo zany fa tsy ny milina reza zany no may fa 4 fa efa mifampiresaka moa zany ny eo anivon'ny Jirama sy ny eo amin'ny orinasa Fraise dia raha ampitso zany hiverina iodina zany ny Foibe famokarany Henri Fraise
ka le milina may reo zany ajany zany fa mihodina dia ihodina verina amin'ny laona zany fa matsiriny herinaritra eto tambasotra iraisana Antananarivo. Misy toerana manokana ve voakasika izay fatapahana izay sa hoe ny akapobeany rehetra manerana ny faritra Antananarivo manontolo? Io zany ny fanapahana zany io moa lafin'ny teknika io. Ny fanapahana io zany tsy fantatro hoe zareo ao efa manana an'izay hoe fomba fanapahana an'izy rehefa misy ny tranga tahaka izao fa tratrany daholo zany ny faritra eto Antananarivo renivohitra ankoatran'ireo hoe misy ny faritra laharam-pahamehana ohatrany hoe ny hopitaly ny lapam-panjakana reny ny mpitandro filaminana reny zany tsy ao anatin'le tratran'ny fahatapahana izay fa sisa dia tsy maintsy mandalo an'izay fikorotana an'izay daholo fanapahana. Raha ampitso ihany dia verina ny jiro hiverina amin'ny laoniny? Raha ampitso zany dia miverina amin'ny laoniny izay famatsiana herinaratra izay satria raha ampitso dia efa miverina miasa zany ny youtube famokaran'ny Henri Fraise may io. Makasitraka fenoan'ny feno Randriana Arsan isika ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao dia makasitraka betsaka anao. Ia, dia misaotra ny Oliva. Anoizantsika ny fampahalalam-baovao kosa ny lafiny toe-karena adiny kamo ny fomba hiverin'ny fanjakana fa anitarana ny fidiram-bolam-panjakana avy amin'ny alalan'ny hetra alohany malaika isahirana fotsiny ny fanerena misimisy kokoa ireo efa mpandoha hetra hatramin'izay mba androtsaka misimisy hatrany tsy misy ezaka ataon'ny fanjakana ihany koa ampivelatra ny fandoavan-ketra eto amintsika hoy ny fiarahamonim-pirenena nefa ny kolokolo manjaka hatrany ary ireo vahoaka madinika no hiara ny vokatra izay fanadiadiana iarana amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Averina indray manomboka ny taona 2024 ny fakana 2,000 ho an'ireo izay mikarama malatsaky ny 5,3 na ny ERSA. Tsy mety ilay satria lehetra ilay zareo tsy suredevasany amin'ilay olona nandohana azy. Plasany aposy zareo no vilasy ny tariny fotsiny. Tokony hajanona ilay izy tsy averina amin'ilay mijanona amin'ilay tsisy 10%. Ny karaha mampiasa fanjakana eo amin'ny fanjakana matavy fanjakana efa vilambany foana andretsaretsa tsara dalàna ny olona raha sahirana hoe amin'izay lalàna indray. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe fangatsy misy fomba hafa ahafahana mampitombo ny vola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay hahamora sy hatsotsotra ny fanangonan-ketra ihany no ataon'ny mpitondra hoy ny fiarahamonim-pirenena. Ilaina ny hetra saingy hatreto ny vahoaka madinika ihany no boretina. Ny fanjakana ve tena manao izay fomba rehetra hampandoavan'ny olona izay tokony andohetra ny hetrany. Dia mahafantatra izay fa misy amin'ireo olona ngeza be mpanan-karena ireo misy tsy mandohetra koa. Tsy teny izay anarany za izy fa be dia be amin'izy ireo misy ary mampiasan'ny mpanangonan-ketra manao raharaha ankolaka amin'ireo mpandohetra be dia be mavavola be ireo hoe aza mpandoavina an'izao za efa ny ampahany ihany dia mena eo ny ampahany zavatra ataony dia le kolokolo gne tena famafana ny vesatra amin'ny olana amin'izy ity. Le vahoaka madinika asina mandohetra dia asina miterena rehefa tsy mandoha nefa le olona lehibe miala amin'ilay izy dia ohatrany jerepotsiny ohatran'izao amin'ireo hoe mila mampidi-bola amin'ny hetra ny fanjakana malagasy zay ny tenen'ny avy any ivelany dia manina madinika foana ampotserina manina ilay salatsala fa le tena ngeza be mihitsy tohatran'ny tsy voateny tsy voentitra anatin'izay asa fanangonan-ketra zay dia zay ny mampalahelo hoe izy ty hoe fanjakana ho an'ny mpanana sa fanjakana ho an'ny vahoaka. Araka izany fitiavana hamaly ny etahitan'ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-monimbo-nantoka avy any ivelany ihany no ataon'ny fanjakana. Tsy misy fitsinjovana ny madinika ary tsy misy finiavana hitady vahaolana hafa ankoatra ny efa niainana sy nampijaliana ny ponina hatrizay. Ny fanjakana ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fitadiavana vahaolana hanamavanana ny fandoavan-ketra ataon'ny vahoaka. Vahaolana tsotra ny naroso ary efa nidradradradrain'ny mpandraharaha sy ireo fiarahamonim-pirenena ary ny antoko politika maro eto amintsika dia ny firosoana amin'ny élargissement ny assiette fiscale, izany hoe ampitomboina anisan'ireo mpandohetra fa tsy ireo efa mpandoha ihany no asaina mandoha hatrany hatrany. Raha ity politika mpanjakana hita taratra ao anatin'ny LFI 2016 ity aloha izany dia ho sempotra kokoa ary vao maika ho sahirana ny orinasa madinika sy salatsalany amin'io taona ho avy io dia hanaraka izany ihany koa ny toe-bolana isan'ny tokantrano. Raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 3 hetsy sy 3 tapitrisa ireo izay tokony andohetra manerana ny nosy nefa tsy tafiditra ao anatin'ny sehatra manara-dalàna. Hatreto ny fanomboana ny recensement na ny fandisana ireo tokony andohetra no ezaka ataon'ny tompona andraikitra ampivelatra ny fampidiran-ketra. Ity farany izay mbola tsy fantatra ny fotoana ahavitana izany.
fa andro iray isam-pirenena iadina amin'ny kolikoly raha mpitso 10 desambra ny sehatry ny polisy sy ny zandary ary ny fitsarana no ahitana trangana kolikoly be indrindra eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataony fikambanana malagasy tsy miankina iray fa 330 moa no laran'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iray isam-pirenena eo amin'izay fanaovana kolikoly izay tsy maintsy ataony famongorana ireo tsy maty manota raha nambarany Bianco io ny tanjona vaovao apetrany manongo izao sarotra kosa ny amongorana izany kolikoly izany ary mila fanabeazana hatrany fotony raha nambarany ireo fikambanany tanora miady amin'ny kolikoly fanadihadiana iarana amin'ny Zora Kotondrina. Falandresaka fampahafantaran'ireo tanora ny momba ny resaka kolikoly no nentin'ny fikambanana tanora tsy miankina iray ity nanamariana ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny kolikoly androany. Sarotra miady amin'ny kolikoly raha eto Madagasikara raha nambaran'izy ireo. Ilaina fanabeazana hatreny fotony ny fanovana izany raha nambarany. Raha amin'izao andro iainantsika izao zany raha azo lazaina anazy dia hoe efa mahazatra izany kolikoly zany ohatry ny efa raiky tapisaka ao anatin'ny sainy tsirairay zany ohatry ny zavatra normal zany le kolikoly. Ny mpitondra zany aloha no mila manala an'izay antsoina hoe kolikoly zay zany hoe tokony hiala ao anatin'le monopole d'autorité aloha zany. Dia miezaka ho fitaratra zany ny mpitondra ahafahan'ny vahoaka manaraka anazy satria raha ny olona vaventy manao an'izay kolikoly zay dia mihevitra ny olona hoentina fa dia hoe izay zavatra izay ara-dalàna. Ny sehatry ny fitsarana no mitana larana voalohany amin'ny resaka kolikoly eto Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ity fikambanana tsy miankina ity. Manaraka azy ny raharam-panjakana maro isan-karazany, fahatelo sy fahaefatra ny polisym-pirenena sy ny zandary. Ohatra, mahatratratra any amin'ny 500 tapitrisa ariary mahery ihany ny vola mihodina amin'ny trangana kolikoly iray eo anivon'ny fitsarana raha ny fanadihadiana sy fijoroana vavolombelona nataon'ity fikambanana ity. Manodidina 120 tapitrisa ariary ihany kosa ny eo amin'ny raharam-panjakana samihafa ary eo amin'ny 4 tapitrisa ariary eo ny eny anivon'ny polisy sy ny zandary. Hatreto raha ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International larana fahatelo amby 30 amin'ny 570 i Madagasikara eo amin'izay resaka kolikoly izay. Izany hoe tafiditra ao anatin'ireo faritra mena maneran-tany. Raha ny fanadihadiana, ny resaka fananantany sy ny fanoranana antsokosoko andramena no mitana ny larana voalohany amin'izay trangana kolikoly izay eto. Ho an'ny Bianco kosa, tsy hisy intsony ny famindram-po amin'ireo tsy maty manota amin'ity resaka kolikoly ity. Ny lohevitra nosafidiana ho amin'ity fankalazana ity dia ny hoe paikady pirenena idina amin'ny kolikoly raha miaintana andresy ny tsy maty manota sy ny tandrona ny harem-pirenena. Tsy maintsy atsahatra tokoa mantsy ny kolotsaina tsy maty manota izay zary raiky tapisaka ankehitriny ary ataontsika vaindrondra raha ny fanakanana ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena. Hatreto aloha, mbola tsy mahaleo tena tanteraka ny chaîne pénale anti-corruption saika mbola votsotra avokoa ireo lohandohan'ny mpisorona amin'izay resaka kolikoly izay rehefa nandalo teo amin'ity rafitra ity. Hetsakelan'izay, mbola mijanona ho kabary ambony vavahady ihany koa ny fampanantenana nataon'ireo mpitondra fanjakana amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Aiza ilay lalàna ananganana ny chaîne spéciale iadina amin'ny fanoranana Bois de Rose no irairain'ny Prime Ministre hatramin'ny natongavany teo. Raha ny zava-misy, tsy tantaratra mivaingana ny zava-bita tamin'ny ady amin'ny kolikoly hatreto. Mbola sarotra ary lavitra ezaka moa izay ezaka atao amin'ny ady amin'ny kolikoly izay eto amintsika antony mihamazivana izany indrindra ny kolikoly madinika miainga avy any andalambe hatrany anatin'ireo birao isan-karazany ny fahafantarana olona ny vola ary ny fahefana amin'ny ankapobeny no mampirongatra ny fanaovana kolikoly. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly dia nisy ny hetsika natao teny amin'ny tranom-pokon'olona Analakely nandraisan'ireo sehatra maro anjara fa mitinana iarana Migaetondry Antsilavu. Endrika maro ny sehon'ny kolikoly eto amintsika, ahitana izany avokoa na eny an-dalana, eny an-tsekoly, anaty birao, eny amin'ny fitsarana, eny anivon'ireo sampandraram-panjakana isan-karazany, hôpitaly, tsena sy ny maro hafa. Eny amin'le polisy rehetrarehetra ireny zany no tena hitako. Ohatra alaina aloha le papier dia avy eo miandry fotsiny ianao manome vola dia mena. Ohatra hoe anao kopy dia misy olona iray mpanera dia tsy maintsy manome vola an'io zay vao azonao le kopy. Eny amin'ny anjerimanontolo na mahery ianao dia misy tsy tafiditra foana satria ny manam-bola ihany ny tafiditra fa ny tsy manana tsy tafiditra. Isan'ny sehatra anjakan'ny kolikoly ihany koa ankehitriny ny sekoly na eny amin'ny ambaratonga faharoa na eny amin'ny université. Rehefa afaka sekoly izy misy tsy mamonjy anio.
tokony andianana io azonao dia avy eo a le tsy afaka mitady risy mako amin'ny ohatra hoe proviseur na salazany jutitra isiny toerana misy ankizy a moyenne de 6 farany taona rehefa total zany total de notre premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre dia farany a tambatra notiny eo a moyenne de 6 enfants avy eo tsy tokony findra zany efa tokony remise à sa famille avy eo nefa lasa misy manao risotry ty mba alao ihany zanako salamzay na proviseur na salamzany amin'ny ankapobeny antony telo lehibe no mahatonga ny kolokolo ny kitrano trano na ny fahafantaran'olona ny vola ary ny fananana fahefana eo zay le hoe fanaparam-pahefana zay eo a le fanananao vola dia tianao amboarina daholo zavatra rehetrarehetra ifanaraka amin'ny sitraponao eo koa le fahafantaranao olona hoe avanao ohatra ny any amin'ny fitsarana na avanao ny ary amin'ny ministère ary dia mandeha daholo raha ataonao rehetrarehetra eo any koa ohatra ny ampianarana misy ny kolokolo ohatra hoe fifidianana sujet zava-misy ary tsy azo lavina ny fisian'ny kolokolo eny anivon'ny fiarahamonina zary raiky tapitsaka eo amin'ny fiainan'ny polina izany ankehitriny mambety tenin'ny filoham-pirenena mandritra ny kabary izay ataony ny azona mametraka ny ady amin'ny kolokolo eny anivo ny tompona andraikitra isan'ny tokony ny ministera ary ny faritra rehetra manerana ny nosy fanontaniana mipetraka ny hoe raha oviana vao fantatra ny vahoaka malagasy fa miroso marina amin'ny famongorana izany ny mpitondra sy ny eo anivo ny pianto nankalaizana androany ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolokolo teto amin'ny tranopokon'olona analakely misy ny fampahafantarana sy ny fanantanana ireo ankizy sy tanora amin'ny ady atao amin'ny kolokolo misy ny fandraisana anjarana ataon-tsekoly maro eto amintsika amin'ny alalan'ny tantaran-tsehatra hira sy dia tononkalo sy poezia lafim-baovao hafa kosa indray manofa fiarana taxi be ireo mpandrarahany fonja ahafahana mitondra ireo voafonja ho tsaraina na ihany koa afindra toerana ny alatsinainy 13 novambra lasa teo dia nisy fiara iray nininanakana ny lalana izay nizoran'ilay fiara nitondra ireo voafonjana dia efa nampaneno kirioka azy izy ireo ary niteraka fitohanany fiara izany androany nanao fanambarana ny mpandrarahany fonja ary nampitandrina ireo izay minimanakana ny lalana tahaka izany raha tsy ivona moa dia isany niteraka ireny olany tsy fampiny fitaovana entina manatanteraka ny asa izany hoy izy ireo araka ny fanampanazavana hitandrona ny filaminany voafonja zany na eo amin'ny fitondrasana azy makeny amin'ny fitsarana zany na fitondrana azy mifindra fonja hafa dia tena tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mahakasika ny fitandrona filaminana mihitsy zany ho an'ny mpandrarany fonja raha jerena ny fenitra iraisam-pirenena zany dia tokony isy fiara manokana fitondrana voafonja fotsiny fiara manokana ho an'ny mpiandry mpanao escorte moa zany amin'ny fomba filazana azy amin'ny teny vahiny ary tokony isy ihany koa ataontsika hoe fiarana moto mpisavalalana zay ny tokony ho izy zay ny manaraka ny fenitra ankoatra ny fitaovam-piadiana zay hoentina fanaraka amin'izany eo amin'izay lafiny sosialy izay atrano maherin'ny arivo ireo ankizy nahazo ny fanampiana tamin'ny fikambanana Wednesday Morning Group na ny WMG isan'izany ny teo anivon'ny CEG Soamanandrariny ary ny fianarana tsy miankina mitsinjo no sady mitaiza ireo ankizy sahirana ihany koa fikambanam-behivavy izay ahitana vehivavy miisa 70 mahery moa izay nitondra fanampiana izay Mikaela Ramarla mpianatra 527 ao amin'ny fianaram-panjakana na ny CEG ao amin'ny fokontany Soamanandrary no nahazo fanampiana tamin'ny fikambanam-behivavy tsy miankina Wednesday Morning Group. Ny fanamboarana ny latrine ho an'ity fianarana ity no natao 5.7 tapitrisa ariary no lany tamin'izany ary naharitra iray volana ny fanamboarana. Raha ny fanazavany ny talentsekoly fampirisihana an'ireo mpianatra hiezaka hatrany ny fahazoana fotodrafitrasa toy izao. Ya, misy mihitsy ifandraisana amin'ny fahaizan'ny ankizy le izy satria rehefa voataiza ny sainy dia voataiza amin'ny rehetrarehetra na any amin'ny lesona na ety ivelany resaka civisme zany misy fiantraikany amin'ny fahaizany izay. Isan'ny tanjona amin'ny fanampiana nataon'ny fikambanana toy izao ny fifampitaizana eo amin'ireo mahazo fanampiana. Tsy izay rehetra mangataka araka izany dia mahazo fa misy ny fanadihadiana manokana ho an'ireo izay tena mila izany. Ny antony choisissevana azy zany dia satria hita tsapa zany fa olona vonona ny ary izy amin'ny hoavy ary fatany tsara le fepetra hoe
tsy maintsy manao fanaraha-maso rehefa avy eo satria zavatra izay nangatahany no nomena azy fa tsy nomena fotsiny andreo fa zavatra tena nilainy besoin mihitsiny dia izay zany no critère tena nandraisana azy. Etsy ankilany, mpianatra maherin'ny roanjato ihany koa no nahasiany bendrano sy rano fidiovana atao amin'ny fianarana tsy miankina no sady mitaiza ireo ankizy kambotsy sy ireo zaza sahirana ao an-toerana. Tafiditra ao anatin'ny targetran'ny Wednesday Morning Group ny fanabeazana olom-pirenena vanina. Misy ihany koa ny sabotsy izao ao amin'ny Carlton Nanosy ny Bazar de Noël izay andraisan'ireo maseho vahiny rehetra anjara. Amaranantsika ireo maresaka avy eto toerana kosa ny vaovao any amin'ny faritra toy ny Rara, Savorovory amin'ny commune Ambonivohitry Tomasina. Androany tokony ho tamin'ny 10 ora sy sasany maraina dia tabataba sy orakoraka, torabato ary fifanenjehana no nitranga tany amin'ny lapan'ny tanànan'ny Tomasina. Tovolahy 50 isa izay tsy piasan'ny commune, manohana ny ben'ny tanàna no nisy ny zara-baditra, nidina namonjy ireo mpiasa amin'ny tokony izy ireo, araikitra ny fifanjevona, nandrirotra ny vavahady ary nanaisotra ny sora-bavety izay nolanjain'ireto mpiasa amin'ny tokona izay mitaky ny karaman'izy ireo hatramin'ny volana septambra. Nisy ny fifampikasihan-tanana sy ny fitoram-bato, olona roa moa no naratra mafy nandritra izany ary fotoana vitsy taorian'izay no tonga ny hémorragie. Tsy misy vaovao mivoaka avy amin'ny fiadidinan'ny commune ny Tomasina hatreto araka ny fampitam-baovao avy any Tomasina iarana amin'ny namana mpanao gazety eo amin'ny Antso Darby. Le izy raha ohatra hoe jerena amin'izao zany mbola sarotra le fanavana mikasika an'izay hoe olana politika ve sa misy inona ny ao ambadika any eo fa ny zavatra hita aloha zany dia miendana ny tady eo fanapanatanteraka sy ny mpiara-miasa aminy sy ireo mpiasa izay mitokony eo anivony atao hoe fiadidina moa zany ankapobeny ny fitatana ny tanàna milaza fa hoe efa miditra ao anatin'ny fandoavana karama zareo amin'izao fotoana izao ary atao hoe mivilavinan-drareo dia hoe amin'ny volana desambra manodidina amin'ny farany volana desambra dia efa azon'ny karama ny volana septambra ihany koa ireo mpiasa ireo kanefa na zany zany tsy misy vaovao mivoaka na serasera mivoaka fampielezana vaovao amin'ny mpanao gazety ihany koa ataony eo anivony commune mahakasika an'izay rehetra izay. Any Frantsa kosa indray 10 andro aty aoriany fifampidiniana sy ny fifandresen-dahatra ny Bourget mikasika ny fionana faraka amby roapolo na ny COP 21 andrasana hatramin'ny zoma izao ny tetikasa isy ny marimaritra iraisany eo amin'ireo firenena 470. Any Syrie ny ampy fitaovana an-dranomasina na sous-marin ny fitaovana ampiasain'ny Rosia ny toerana nanomboka ho Mali. Ny toby misy ny tahir-tsolika sy ny arenan-kibon-tany no nokendrena tamin'izany fanafiana izany famtinana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mbola manohy mandray ny tolo-kevitra rosin'ny ministra mandrafitra ny délégation ao anatin'ny COP 21 ny Prime Ministra Frantsay Laurent Fabius androany izy no filopitarika ity fivriny ity. Andreny hariva no hanomboka ny fandinian'ireo andalana tsirairay amin'izay tolo-kevitra izay ivoaka eo araka izany ny tetikasa ifanarahana eo amin'ny rehetra hatramin'ny zoma izao no iandrasana izany atao anatin'ity fiaonana ity ny fikambanana tsy miankina fanjakana izay tsy mitsahatra ny mampatsiafa tokony hisy ny fanovana isaky ny 5 taona ity tetikasa ity ho fanampian'ireo firenena miezaka kajy ny tontolo iainana manoloan'ireo firenena mandroso izay manimba ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao. Any Syrie kosa indray voalohany no nandaroka bomba an-dranomasina na sous-marin any Syrie Rosia paikady vaovao entina namafisana ny herin'ny tafika rosiana any an-toerana. 2 volana izao no niditra antsehatra tany Syrie ireo miaramila rosiana ny faritra Tsinana no tena misy azy ireo ankehitriny. Raha nytatriany manam-boninahitra Rusy tsy re tsaika ary ampilaminana no nanjerana bomba an-dranomasina tany amin'ny ranomasina Mediterranéenne ny faritra ao Syrie ikendrena ny vondron'ny fanjakana islamika na Daesh ny fobe toerana misy ny tahiriny arenan-kibon-tany sy ny solika no tena kendrena potehana tanteraka hatreto. Matomba vao nisongadina tamin'ity androany ity ireto fitinina aminao manaraka ireto mialoha ny amaranana ny fampahalalam-baovao na hitsy ny atoko malagasy miara-miainga raha nilaza fa tsy mangarahara ary mety hiteraka savorovoro ny fomba hikarakarana ny fifidianana olona amin'izao fotoana izao na ny mpika mazava ihany koa ny anjara andraikitry ny seni amin'izay mety tsy ho fahatombana ny fifidianana sy izay savorovoro mety ho ateraky ny fifidianana izay.
Marc Ravalomanana nanakina mafy ny fitondram-panjakana ho tsy mahay mitondra firenena ary variana fotsiny mivezivezy mandany vola any ivelany ny tenany hiala ao anaty gouvernemanta ary ve ny tima sambola anohy ny fiaraha-mitatana amin'ny HVM sy ny MTS ary farany ny rehetra ny efatra tamin'ireo fitaovam-pamokarana herinaratra any orinasa Henri Fraise eny Ambohimanambola tsy fantatra moa ny antony izay fipoahana izay isy ny fahatapahan-jiro mahery vaika ny oalina manerana ny faritany Antananarivo iverina amin'ny laoniny kosa izany raha ampitso ny faranatra indray tompo-klasy tompo-vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity makasitraka fianonana anaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soc à vitres en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soc à vitres en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yariv Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fianabidgoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao akatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soc à vitres, Yariv Center, magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.